zay ny amin'indry fa nanolotra sosikevitra ho an'ireo toeram-piasana na ihany koa orinasa maro eto Madagasikara mba hampirindra ny lafiny informatika ao anivon'izany orinasa izany ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny Microsoft mampirisika amin'ny tokony ampiasany ny antsoina hoe Windows Server 2012 R2 ary ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny Microsoft ny andindininy bova. Mifarana amin'ny 14 Jolay zao ny fampiasana ny support technique mikasika ny système d'exploitation Windows Server 2003 manomboka amin'ny daty io araka izany dia tsisy tsony ny famokarana ireo support samihafa entina iarovana manoloana ireo virus ka ho betsaka kokoa ny tandini-doza mety isy eo amin'ny solosaina ho an'ireo orinasa mbola manohy ny fampiasana ny Windows Server 2003. Tsy midika izany hoe hijanona tsy hiasa tsony io serveur nareo io fa ny support avy aty amin'ny Microsoft zany dia hijanona tsy misy tsony zany a fanampiana raha sanatrika misy olana ara-teknika ilay serveur eo anivon'ny entreprise tsirairay avy. Automatiquement zany tsy misy protection tsony zany ny serveur izay mbola mampiasa an'io Windows Server 2003 io. Sosikevitra entin'ny Microsoft ary ny fampiasana ny Windows Server 2012 R2 ny fikarakarana sy ny tombotsoa amin'ny fampiasana io système d'exploitation kosa nampahafantariny ireo tompona andraikitra izay misahana ny solosaina eo anivon'ireo orinasa eto Madagasikara androany teto amin'ny Carlton Nanosy. Niaraka ny karakara ny fotoana androany ny Microsoft sy ny IBT. Ny IBT izay marina moa fampivarotra ny vokatra Microsoft eto an-toerana. Nampiantso ireo responsable informatika eo anivon'ny orinasa tsirairay zany IBT mba ampisehoany any solution an'ny Microsoft Windows 2012 R2. Mifanaraka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia sady mora kirakarana kokoa ity système d'exploitation Windows Server 2012 R2 ity. Fantatra teto fa vonina anampy ireo orinasa eo amin'ny fivadihana miandalana fampiasana ny système d'exploitation Windows Server 2012 R2 ireo teknisianina avy eo anivon'ny Microsoft.